Jehovah tompo efa nanome ihany lelany voahaingo mba ahafahako mahalaza teny amin'izay reraka, mampifoy isa-maraina izy, mampifony sofiko iaino tahaka ny mpianatra. Isaia 50:14. Mahafinaritra ny an-dalanteny, malefadefaka, mampahery, manandratra ary azo lazaina fa teny mitondra fitiavana ho antsika rehetra. Jehovah tompo manome an'ny lelany nefa mahay. Inona ny lelany nefa mahay? Lelany nefa mahay dia milaza teny mampatanjaka. Isa-maraina ampandrenesi ny sofiko iaino tahaka ny efa mahay. Ny herin'ny teny ihany no renesintsika amin'ity fiaonantsika ity. Ny olona rehetra manodidina antsika dia mila fampaherezana. Manodidina antsika eny rehetra eny, ireo fanahatram-pahoriana, olona sahirana, mety manana tômôbilina be, manam-bola, mety miazakazaka, manana asa ambony, mety tsara fivelomana. Fa ny ankabetsahan'ny olona dia izao, manana adi-tsaina hatrena, manana olana hatrena. Ary izany no mahatonga an'ilay aretin'ny taonjato misy antsika hoe rarin-tsaina, stress izy io. Matetika ny olona manan-karena no tratran'io aretina, miady saina satria be dia be ireo olana vahana, tsy maintsy hatrena. Ary tokony ho tsaroantsika fa isika dia fitaovana ampiasain'Andriamanitra mba hitondra fampaherezana, hanome fifaliana ho an'ireny olona ireny. Ny olona amin'izao fotoana izao tsy manam-potoana, mirotoroto, hazakazaka. Mahita lalan-kizorana ve ianao ampaherezana an'ireny olona ireny amin'ny alalan'ny teny? Na dia segondra fotsiny fohy aza, ahenoiny ny fampaherezana avy any aminao. Na dia occasion kely vavavoaka antsika hitondra teny mamy ampaherezana azy ary hanindrona ny fony dia hitarika azy ho any amin'ilay Jesosy Kristy mpanavotra. Aoka isika hitady ny fomba ho any amin'ny karazan'olona rehetra. Be dia be ny mahantra, matory an-tsena, mangataka, miady isan'andro amin'ny fiainana, tsy manana asa hivelomana, manana olana ao an-tokantrano. Isika no fitaovana ampiasain'Andriamanitra hikasika ny fon'izy ireny, ampahery azy, anao teny fitiavana, anohana ny fony mba hahatonga azy ahatoky sy hanaraka an'i Jesosy Kristy. Miraisa fo amin'ireo nampahoriana sy sahirana, amin'ireo mandalo fitsapana, entin'ny fahorian'ny fony, ary indrindra miraisa fo amin'ireo diso fanantenana noho ny fiainana. Mitenena toy ny fomba nitenenan'i Kristy, ary miasa toy ny fomba niasan'i Kristy. Asehoy mandrakariva ny hatsaran-toetra sy ny hatsaram-panahy. Asehoy azy ireny, aseho amin'izao tontolo izao ny haren'ny fahasoavana izay fototry ny fampianarana ary sokafy aminy ny lalan'ny famonjena. Ny mpiasa tsotra indrindra izay miasa ho an'i Kristy dia afaka mikitika ny tadin-dokanga ny fahadisom-panantenana eo amin'izao tontolo izao. Ary ny farany dia anakoaka ao am-pony izy ireny fa tia azy Kristy ary hanolo-tena ho an'i Jesosy izy ireny. Ambarao ny fitiavan'i Kristy. Ilay Jesosy maty ho antsika, namonjy antsika ary manokatra midanadana ny varavaran'ny famonjena ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra eto amin'ity izao tontolo izao ity. Iza ny fitaovana anao an'izany asa masina izany? Izaho, ianao. Dao andray fanapahan-kevitra isika androany, hanambara ny fitiavan'i Jesosy Kristy antsika. Hivavaka isika. Misaotra Tompo fa mipaka aty amponay ny hafatry ny fitiavana hitondra famonjena, afa-pitiavana hitondra famonjena ho anay, ary izahay dia hanambara izany amin'ny manodidina anay. Ataovy tsapa anay Jesosy eo, fa efa nandao ny lanitra ianao, nahafoy zavatra be dia be amonjena anay. Raisina ampitiavana ny famonjena ho zaraina amin'ny hafa. Tanterao amin'ny fiainanay izany fanapahan-kevitra izany, noho ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.